Dia mbola mamerina indray ny fiarahabanantsika eto an-tokantrano tonga amin'ny fotoana izay azontsika miroso amin'ny fampianarana antsika. Larana fahatelo amby roapolo ny fampianarantsika indray ny amin'ny teny io ity, miarabantsika rehetra tokantrano izay manaraka sy manjo ny fampianarana. Ny lohateny fampianarantsika indray dia hoe ahoana moa no mahamarina an'ilay anarana hoe Yahosoa. Hanome fanamporofon'Andriamanitra indray tsika fanamafisana ny efa nisy hatramin'izay, ary ten'Andriamanitra ve izy dia mbola fanamafisana ihany koa zany, anefa famerenana amintsika fa tena marina ary tsindriana mafy mba marina anazy izay anarana Yahosoa zany. Tena tsindriana ary tena izigizinina mihitsy hoe tena izay ny famariana noho ny amin'izao antony resantsika izao indray dia araka mbola ny tenin'ny mpaminany eny. Falibetsika tafoana indray amin'izao fampianarana anarana fahatelo amby roapolo izao fiarahantsika indray miaraka amin'izay ady ianao ankehitriny. Tenako ihany koa dia mandroso tokantrano am-pifaliana raha soatsiketra samotainao soa zany. Averina ny lohateny hoe ahoana moa no mahamarina an'io anarana hoe Yahosoa io. Tsy dia lava fa tsotra kely ary ten'Andriamanitra ve izy. Amafisina kely koa zay satria efa nampianarina teo amin'ny larana faharoa amby roapolo ny Andriamanitra anazy fa tsindriana kely hoporofona hatrany ny mamarina hoe tena misy io. Ary tena raha vao tsy misy io dia tsy marina ny soratra masina io. Ny soratra masina indray no tsy marina raha vao tsy misy Andriamanitra, raha vao tsy Andriamanitra Yahosoa dia tsy marina io. Soratra masina mihitsy ny tsy marina ary diso ohatrany amin'ny tenin'ny mpaminany. Fa tena marina daholo ny teny dia izay zao anaporofony ambasadreny soa sy ady aminareo zao. Arosika voalohany aloha hoe ahoana no mamarina ny anarana hoe Yahosoa. Satria ny antony mamarina an'io dia io irery ihany no anarana mahafaka amin'ny fahotana. Satria ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra dia mazava be mihitsy ny teny, aleo ny tenin'ny mpaminany indray hoe io Andriamanitra io dia tsy miheno ny mpanota. Izay ny lalàna voalohany indray zay raha ny mpaminany jerevantsika dia namoaka fanambarana ny mpaminany fa izy dia Andriamanitra dia tsy miheno ny mpanota. Andao jerevantsika aloha zany zay Isaia 59:2. Zay zany jerevantsika kely indray aloha ity hoe io Andriamanitra io dia efa nilaza fa tsy miheno ny mpanota izy. Rera maina eo fotsiny anao zany mivavaka eo fa aleo tsy mivavaka rehefa mpanota satria tsisy Andriamanitra miheno. Indro ny tanany avatsy fefa mahavonjy ary ny sofiny tsy ladalovana fa mare. Fa ny heloka reo ny hevitra mba misaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Izay ny teny nisy ampaminany. Mbola misy lehibe lavitra noho nisy ampaminany satria ity mpaminany anankiray teny indray dia sady mpaminany izy no Andriamanitra. Ka noho izany mila henoantsika zany ny teniny satria sady mpaminany izy no Andriamanitra zany. Zay ilay hoe Yahosoa le vonojerevantsika teo dia ndaotsika rahantsika tsara mihitsy ny teniny zany hoe ny mpanota hono izy ilay mpaminany Yahosoa dia avy aiza hono izy ny tenin'Andriamanitra. Dia ndao jerevantsika ny teny Yahosoa hoe ao amin'ny Jaona 2:20 ka zany no tokony ialana amin'io resaka fahotana io fa tena zava-doza ozy ny tenin'ny mpaminany Israelianina. Ka ho an'izay mino ny tenin'ny mpaminany Israelianina rehetra nanomboka tany amin'ny Mose ka juska hatrao amin'ny Yahosoa izay niafaran'ny mpaminany Israelianina. Satria Yahosoa ny mpaminany farany Israelianina dia tsisy intsony ny taoriana. Israelianina ny resako zany. Dia izao ny voalaza ny mpanota ozy ny tenin'izany mpaminany Yahosoa farany mpaminany zany dia avy any amin'ny devoly. Jaona 2:20, Jaona 8 dia ny 43 sy ny 44 zany. Ino nge ty zava-doza nge. Jaona 8 43 44. Nahoana no tsy azonareo ny teniko satria tsy mahay mihaino ny teniko nareo. 9:7-10. Eto zany le olona tsy mety mihaino ny teny Yahosoa, lay mpaminany lehibe ianareo dia avy tamin'ny devoly rainareo ka izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Ny teny zany Yahosoa eto hoe ianareo dia avery amin'ny devoly rainareo. Izy dia mpamono olona hatramin'ny voalohany. Zay zany le toe devoly mpamono olona hatramin'ny taloha. Ary tsy mitoetra tamin'ny marina izy satria tsy misy marina aminy. Ny atao hoe devoly zany dia tsy mety mipetraka ao amin'ny marina. Mpanao ratsy, mpanao tsy mety dia io zanak'Andriamanitra io mihitsy no teny hoe avy amin'ny devoly ianao. Tena izy mihitsy ny anaosiny tsy mba hoe olo-kafana zany manaosiny fa tena izy mihitsy manaosiny hoe avy any amin'ny devoly ny olona mpanota.
ka ianao ve hipetraka am'izany tenyny mpaminany lehibe zany ary tenyny mpaminany jiosy sady Andriamanitra mihitsy no teny hoe devoly ny mpanao ratsy. Ny mpanota zany de devoly ary tsy mety mitoetra ao marina, ka ny olona tsy mitoetra ao marina zany de olona mpanao ratsy ange. Ary rehefa mpanao ratsy zany de devoly ny dikan'izay. Zay na tonga ny mpianatra ihany koa ny teny ny Yahosoa mihitsy ny arany teny hoe aza manota intsony. Zay ny teny Yahosoa hoe aza manota intsony satria ratsy be zany. Ka raha venao zany ny manota de devoly ianao ny dikan'izay. Satria ilay zanak'Andriamanitra miteny hoe ny devoly ny mpanao ratsy zava-indrindra mpanao ratsy izy. Ary raha mandainga izy de ny azy no lazainy satria mpandainga izy sady ren'laingy. Zany hoe ny olona zanaka-devoly zany de mpandainga ary tena mpiteny laingy sady mpanao ny ratsy mazava be ny teny le zanak'Andriamanitra io. Ka izay na tonga nateny taminao hoe zavatra ratsy ange zany. Ratsy zany ty mitoetra amin'ny ratsy ty ozy le mpaminany Israelianina sady Andriamanitra ny Israelianina hoe Yahosoa no anarany. Raha ianao zany hipetraka am'izany de olona miady amin'Andriamanitra anao ary loza ny anjoanao zany. Ary le zanak'Andriamanitra mihitsy ny arany teny mihitsy ny hoe za tsika mbola tsy niteny hoe tsindriko am'izay hoe iza le Yahosoa de satria marina ve izy de satria le zanak'Andriamanitra noho ny amin'io zavatra ratsy io de niteny io zanak'Andriamanitra io hoe aza manota intsony, aza manota intsony. Ka izy am'izay Andriamanitra arany navita olona ho tsy nanota intsony. Iza tam'izay Andriamanitra natonga ny olona tsy nanota intsony. De tsy nisy navita an'izay afa-tsy Yahosoa rery ihany. Zay ny porofo fa marina eo anaran'ny Yahosoa io. Marina eo anaran'ny Yahosoa io. Ka mamarina azy de tena tsy azo lavina mihitsy le izy. Deo raha vakitsika raha ny lalàna napetrany. Satria sady mpaminany izy nametraka lalàna. Nametraka lalàna izy araka ny Jaona 12:49 andao ventsika tsara aloha zay. Jaona 12:49 hanamarina antsika ny mamarina io Yahosoa io foana de namoaka lalàna koa izy. Satria mpaminany izy ao ambava ny tenin'Andriamanitra namoaka didy izy de tsy maintsy akatoavina ny didiny. Fa rehefa tsaranao ny didiny de mimana anao fa Andriamanitra ny tsaranao araka ny teniny Mose mpaminany. Zay olona nefa ty Yahosoa sady mpaminany no Andriamanitra. Raha ny teny Mose aza ny ekenao manahoana zany tokony akatoavana ny teny Yahosoa sady mpaminany lehibe no Andriamanitra ary ny eken'ny vahoaka Israelianina mampaminany anazy. Ny aiky mihitsy ny vahoaka Israelianina fa tena mpaminany izy ary vahoaka tahakany ahoana moa nanaradian'ny Yahosoa satria mpaminany lehibe izy. De vakitsika ara ny teny'le zanak'Andriamanitra namoaka didy izy hoe aza manota intsony. Ka iza am'izany teny navoaka an'izany no Andriamanitra navita an'izay. Fa zay navita an'izay zay no izy. Satria tenyny le mpaminany lehibe zay. Lay zanak'Andriamanitra mpaminany lehibe. De jerevantsika hoe iza moa no navita azy? De fainao fa Yahosoa no navita azy mazava zany fa izy n'Andriamanitra marina. Izy marina io anaran'io zany. Jaona 9:20 ity lalàna navoaka nyty. Moritsa am'le Jaona 12:49 aloha tsika. Jaona 12 fa niakatra kely nandeha aloha loatra tsika. Hoe namoaka lalàna izy Jaona 12 de 49:50. Hoe namoaka didy izy zany. Verimberina tony teny satria miankina amin'ny tony ny famonjenanao de leo izy verimberina eo. Satria zao tsy niteny ho ahy fa niray izay naniraka ahy izy no nandidy azy eo lazaiko izay ho toriko. Zany hoe niray izay naniraka ahy no nandidy ahy. Misy didy zany tsy maintsy mandeha ty zay ho lazaiko izay ho toriko. Zany hoe mazava zany fa nitondra didy Yahosoa io. Mitondra didy ary mitondra teny izy sady mitondra teny ho didy ho any zanak'Israely ho an'ny olombelona izay miaraka aminy. Ary fantatra ozy Yahosoa fa fiainana mandrakizay ny didiny tena nitondra didy izy. Koa je lazaiko de lazaiko arak'izay nolazain'ilay tamiko. Mitondra didy zany Yahosoa. Ny teny Yahosoa zany de didy ny dikazay. Teny le mpaminany lehibe sady Andriamanitra mihitsy Andriamanitra ny jiosy. Inona le didiny zany? Vakitsika am'izay le didiny zany
zay le hoe izy zany navitan'io fa zay mavitan'io ny ten'Andriamanitra. Jaona 8 ty le didiny ty ary. Ka rehefa tsy navita an'ity le Andriamanitra tsonao de miala teo fa tsy izy io. Na iza de miala teo fa tsy izy io. Jaona 8 11. Zao ny teny le zanak'Andriamanitra didina voakany ary. Ty le didina voakany ty. Ary hoy izy tsy misy tompoko. De hoy Ahosoa taminy, za koa de tsy manameloko anao. Mandehana ary am'izao sisa izao de aza manota intsony, atao tsy ingeza be mihitsy le hoe aza manota intsony io. Am'izao sisa zao de aza manota intsony mivandravandra be amin'ny ekranareo. Ka ny teny hoe aza manota intsony zany lay lalàna nomeny Ahosoa, lay zanak'Andriamanitra, ohatsika zanak'Andriamanitra aloha. Ray izay mbola ny tsindrina io tenin'io fandroany araka ny Jaona 5:11. Hoe zay ny didina voakan'io zanak'Andriamanitra io hoe aza manota intsony Jaona 5:11 satria diditra ny teneniny de tsika tsara teo. Jaona 5:11. Ka ianao zany rehefa tsy manaraka an'ity didy ity ny lalakalenao de tsy izy le tompoinao, na iza itsonao any de tsy izy ozy ny soratra masina. Jaona 5:11. Ore 5:14 azafady indrindra. Jaona 5:14 falazavahina be tsika. Rehefa afaka zany de hitany Ahosoa teo an-kianjan'ny tempolo raha lehilahy ka ho izy taminy. Ino rehefa sitrany ianao aza manota intsony fandrao anjoanao zay ratsy no teo. Ho an'ny olona manota foana io zany de ratsy ny manjo anazy. Porofon'izany ny mpiteny ratsy tsy mety mijanona amin'ny teny ratsy, ny mpijangajanga tsy mety mijanona mijangajanga, aretina ny hafarana izy. Ny mpiteny ratsy miady aman'olona, ny mpangalatra tsy mety mijanona mangalatra, ary mitombo foana io fahadalana io. Satria manjary vomay manjoanao ny ratsy noho ny teo. Ny olona zany efa manota foana meratsy atsana izy. Miatra aminao ny ten'Andriamanitra. Tena moka didy Andriamanitra Ahosoa ny laza manao hoe le mpaminany lehibe hoe aza manota intsony na verindroa 2 fois zay teny zay. 2 fois. Ao ny anao am'izay teny zay ary. Atria zay ny teny le mpaminany lehibe sady Andriamanitra aza manota intsony. Ka iza tamin'ny anarana zay nyteneninao teto ambony tany na vitan'izay. Natsoinao daholo ny karazan'Andriamanitra rehetrarehetra fa tsisy tsy nafaka tamin'ny fahotana. Natsoinao Jesosy tsy nafaka. Natsoinao Jezo tsy nafaka. Natsoinao Jésus tsy nafaka. Natsoinao Jesus tsy nafaka. Natsoinao Yesoa tsy nafaka. Natsoinao Ahosoa tsy nafaka. Tsisy mahafaka zany. Misy ny antso Ahosoa tsy nafaka. Samy mamorona anarana daholo. Le Andriamanitra miaraka aminy am'izay Andriamanitra tsy izy daholo. Miaraka am'izany Yahoo zany. Aty tsisy nafaka tamin'ny fahotana. Nefa le teny zanak'Andriamanitra eto mahitsy be miteny hoe aza manota intsony. Aiza zany ianao mahalao io ten'Andriamanitra io? Mazava be le teny hoe aza manota intsony. Aiza ianao mahalona an'io? Mazava zany fa tsisy navitan'io aza manota intsony io afa-tsy tokana de ny anarana zao ampianariny ambasadorany Ahosoa ziady azy ao hoe tsy mahay manota intsony miaraka amin'ny Ahosoa ary vavolombelona zany ny ambasadorany Ahosoa ziady zany voalohany. Ary zay niaraka tamiko rehetrarehetra tsisy nanota intsony. Efa manarivo maro zay ny ato amin'ny fanjakana masina ty amin'ny faty Madagasikara ty. Anjaranao miditra koa mbo andray anjara ianao rehefa tianao no afaka amin'ny fahotana ary tsy manota intsony. Fa zany mpanota zany de mazava ny lalakaleny fa ho any amin'ny farimy rehetra afitsy ny solofara izy. Any ny mpanao ratsy ny mpanao vedaveta. Apokalipsy 21:8 teny le mpaminany lehibe zany. Mbola Ahosoa koa namoaka zany fanabarana zany ho any amin'ny farimy rehetra afitsy ny solofara ianao. Apokalipsy 21:8 noho zany manoro hevitra anao ny ambasadorany Ahosoa ziady tena mba manavota teny manavota tena. Apokalipsy 21:8 zao ny voalazany ato. Fa ny osa sy ny tsy mino, ianao osa tsy mety manatona ny Ahosoa ary tsy mino azao fampianarana marina avy any amin'ilay Ahosoa mpaminany lehibe sady Andriamanitra ivavana sy ny kofana. Rehefa tsy mino an'izao anao de ozy ny teniny. Lalàna ity, lalàna hamely anao. Ianao zay tsy mbarany le tenin'Andriamanitra avoakany Ahosoa io de zao ambarany ziady azy androny zao. Fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona
sy ny mpijangatsanga sy ny mpanao ratsy. Any ny mpanao ratsy rehetra zany ianao mpanota sy mpanao tsy mety rehetrarehetra io a sy ny mpanompo sampy sy ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany eo anatin'ny faribo rehetra afy sy ny solofara. Zany ny fahafatesana faharoa miandry ianao am'tandrema fa tenin'le mpaminany lehibe zany hoe eno tenin'ny mpaminany hoe ny mpanotany ka ho any amin'ny ely manaiky zany teny zany angery fivavahana silamo hoe manaiky an'io Yahosoa io mihitsy mantsy izy le zanak'Andriamanitra ny antony nataony azy fijaliana zay nataony diso moa le anarana fa manaiky an'io izy zay natsony be sy ny maro amin'ny anarana diso hoe Jésus nefa tsy izy Jésus ka iny navaka tamin'ny fahotana zany mafonao an'iny e fitahana daholo ny olona tamin'ny anarana diso iny saingy mba nafantatra ihany be sy ny maro fa tena mpaminany le ny antony nataony azy fijaliana iny de manitsy zay ady hoe Yahosoa no anarana satria zay niaraka tamin'ny Yahosoa rehetra zay nitiriny zay ady afaka amin'ny fahotana ary tsy mahay manota intsony zay no mahatonga na miantso hoe manatona ny Yahosoa am'izay io le anarana marina ary izy le Andriamanitra io Yahosoa io hitindray tsika am'le famelenteny hoe ten'Andriamanitra ve izy mazava be raha afaka amin'ny fahotana miaraka amin'ny ten'Andriamanitra izy zay no mahaten'Andriamanitra azy manaporofo indray zay ady hafa ten'Andriamanitra izy izy le avy any amin'ny lanity lanitra aloha voalohany indrindra na izy ihany ara miteny hoe Jaona 3:13 ny zanak'olona zay any an-danitra donc avy tsy izy ten'Andriamanitra zay avy any an-danitra izy zany Jaona 3:13 vaketsika aloha zay hoe ny zanak'olona zay any an-danitra ary izy zany satria avy any an-danitra izy raha nidina anaky ity de nisy niteraka izy izy raha fa nateraka virgine no niteraka anazy ary porofoko amin'ny teny hébreu moa izy zany satria misy olona miteny hoe aiza ny ilazanao fa virgine io nareo tsy mahafantatra teny hébreu io zay samy mahafantatra an'io fa ahoana moa tsy aizana an'io rehefa io tenenina sy anary nga io zavatra sarotra ka tsy hoay ary raha misy ny zavatra mora ianarana de ny teny hébreu nisy ny mora ianarana Jaona 3:7 kanefa zay tsy mila mianatra teny hébreu fa zay mahay teny hébreu mazava tsara angamba zay teny zay Jaona 3:13 ary manampaizana be dehibe rehefa mandika an'le teny inona moa no kasarotana am'izany Jaona 3:13 ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra fa tsy le nidina avy tany an-danitra ane tsy nisy olona niakatra zany any an-danitra nefa tsy nidina avy any dia ny zanak'olona zay ny an-danitra eo le zanak'olona amin'io ny an-danitra zany hoe manaporofo izy zany sady etỳ tany izy no ny amin'ny lanitra lanitra ny dikan'izany mbola azavaiko lalina moa areny fa mbola tsy androany aloha fa misy fanazavany hoe inona tonga anazy miteny an'io fa raha ianareo olombelona tsotra tsy mahay dika an'io zany nareo ny ato amin'ny Yahosoa rery ihany nefa mahay an'io satria fa nampianariko ny olona ato io de hainy zareo ny dika an'io hoe zao ny dika an'io ary mazava be mihitsy le dika fa tsy sarotra zany fo an'ny olona tsy maniry no any amin'ny lanitra lanitra tsy misy fatany zany io ary tsy hoainy novenovy fa zay miaraka amin'ny Yahosoa ny afantatra an'izany ka zany ny etronantsika hoe virena amin'ny Yahosoa ka io Yahosoa io satria fa hitantsika fa marina izy satria zay miaraka taminy de afaka amin'ny fahotana de io Yahosoa io de lazaiko anao fa nateraka vehivavy izy ingaitsika avy andray aloha nateraka vehivavy izy satria tsy ho afaka miditra eto moa raha tsy nateraka vehivavy ary vehivavy virgine tsy ndriko am'izay vehivavy virgine apetraka tsara mihitsy ny vehivavy virgine nateraka anazy araka ny Isaia 7:14 donc avy kitray zay Isaia 7:14 io zany olona hoe tena tsy mahay ninina fampianara kely ianao teny hébreu zay tena mahay be mihitsy ny fahazamanao zany fa matoa ary izy io vova be dehibe na ny hébreu rehefa tsy nahay anazy fa zay mahay anazy satria porofo afaka amin'ny fahotana zay niaraka taminy ka zay mahafaka amin'ny fahotana ihany ny tena Andriamanitra aza mety trandraiky ohatran'izay fa afaka miteny daholo ny devoly ny devoly ny afaka mamorona anarana be dehibe ary mahafinaritra anazy mihitsy ny hoe hanome anaranao be dehibe am'izay anao de diso adresy diso lalana taka ny masinina midira fa ny afantaranao fa marina io Andriamanitra ntsony io de zay mahafaka amin'ny fahotana irery ihany ina moa ny atiny vavahana raha tsy analanao amin'ny fahotana azy ka rehefa Andriamanitra tsy mahafaka amin'ny fahotana fa mitondranao makany amin'ny fanaovan-dratsy mialato eo fa tsy izy io na inona navoakan'io na nanao fikaroana tamin'ny teny hébreu na nanao ina anao lazaiko anao fa ny teny ampianarany zay ady ay de tsy vokatry ny fikaroana fa vokatry ny fahamarihana avy any amin'ny lanitra lanitra mihitsy avy any miainga ny tenina zao tonga ety aminareo zao ka tsy fikaroana ny any zay ady fa fanambarana marina avy any amin'ny lanitra lanitra porofon'izany afaka amin'ny fahotana zay nanaraka an'ilay anarany hoe Yahosoa nitoriany zay ady ale Andriamanitra rehetra hoe Yahava
afaka mifahotana ary tsisy resaka nanakana mihitsy zany nankely aza ka raha tena ireo no ny amin'ny fikaronako nareo no tekaroko any ny fahamarinana zany tsy karona fa tonga midina avy amin'Andriamanitra zany fa raha avy anao no ikaroko an'izany devoly koa nge mahay manodina an'io tsy mahay mikaroka noho ny devoly ianao ary moramora amin'ny devoly manodina ny sainao dia any amintsika ianao mandeha fa ny ambassadeur ny Esoa tsy mba nikaroka fa nilaza marina ka rehefa nilaza marina ny ambassadeur ny Esoa hoe yaotry hoana zanak'Andriamanitra marina ary yavaly dadany afaka mifahotana ny olona rehetrarehetra ka rehefa afaka mifahotana ny olona rehetrarehetra teny hebreo nge ny anarany hoe Yahosoa ary teny hebreo nge ny anarany hoe Yahava ka inona ny mbola tadiavanao zavatra hafa samy teny hebreo ny anizana nafaka tamin'ny fahotana anarana avezany nafaka tamin'ny fahotana ny anarana hoe teny ambassadeur ny Esoa Ziadia no nafaka olona tamin'ny fahotana ary nahatonga olona tsy mahay manota intsony ary zay mihitsy hoe tsy nitiavan'olona ny Yahosoa le tamin'ny fotoanandro iny ka ny alina ny jiosy fanjaranao mandinika sy mieritreritra hoe aleo miaraka amin'ny Yahosoa am'izay aleo miaraka amin'ny Yahosoa am'izay ka ndova kitsika le hoe Isaia 7:14 ary noho izany dia ny tompo nanome famantaranao anareo indro anananaka ny virjine ka hiteraka zazalahy ary ny anarana ataona hoe Emmanuel ndao jerevantsika ny dikan'io amin'ny teny hebreo fa ny dikan'io amin'ny teny hebreo masy dia hoe alma ina dika zay teny alma zay amin'ny teny hebreo atria misy tsy mihinao an'izany aiza koa misy Andriamanitra any amin'ny vehivavy virjine no mipetraka ny adalàna leoko nateraka virjine izy no lalàna sy ny mpaminany ka ny mpaminany no teny azany dao jerevantsika raha amin'ny teny hebreo ndreny makitsika anazy ao amin'ny bokin'ny Sefer Torah ny jiosy araka ny voasoratra zareo masoreta zany fetsika soratana aloha ty aloha zany te avy any masoreta izy io hébreu masoretic texte io amin'ny sisiny agosy io hébreu masoretic texte zay zany hoe avy any amin'ny texte hébreu zany ty teny ty dia andao jerevantsika am'izay ary atao amin'ny bokin'ny Isaia voilà Isaia toko fafito Yesaia amin'ny teny hébreu zany Yesaia ozy izy zareo dia vakitsika ny Isaia 7:14 inona ny vakin'izy io Isaia 7:14 voilà dia maki ny teny hebreo atsika araka ny voalazan'ny soatra masinato zao laquelle tena Adonai ou laquelle otine halma io le izy io halma io hara violedet ben vrat smo Emmanuel ka tsika moa tsy hijery an'le zavatra lavabe fa ty alma ty satria io ny dikan'le teny hoe virjine ka virjine ve ny dikan'ty teny alma ty dia tia Hebrew Dictionary Lexicon Concordance zay io Hebrew Dictionary Lexicon Concordance zany hoe dictionnaire hébreu mihitsy dia ao amin'ny lexicon mihitsy iny ary concordance ny fijerevana azy dia jerevantsika ny dikan'ny famakinan'le teny alma zay moa zany famakinan'io le alma io zany io izy io le teny hébreu alma dia mamaky an'zady eto ny dikany zao ny dikan'izy io virgin yongoman aza mbola tanora kely zany vehivavy tanora kely zany ka mazava be mihitsy le teny eto hoe virgine ka mbola iteny inona zany olona milaza fa hoe tsy virgine io ny teny hébreu anatin'ny concordance ary dictionnaire mihitsy no miteny fa virgine dikany alma mazava zany fa nateraka vehivavy virgine izy ka aza miteniteny zavatra tsy marina kosa satria manjary tsy mety le teny hoe nareo tsy mahay teny hébreu sy ny karazany sy karazany zany misy no manao zany tena mahibe de mihitsy fa zay tsy miteny hoe langue corantany kosa aloha zay le tsy miteny an'izany tsy langue corantany kosa izy fa zay mahay rehefa ilaina le izy avoaka dia tsy maintsy avoaka hoe tia ny dikan'io tsisy niteniteny foana mihitsy ny ndre mandeha fa ny teniny marina tamintsika rehetra zay aloha zany ny fanaporofona fa tena tonga avy any ambony ty zanak'Andriamanitra nitina ary rehefa nitiny izy dia nisy teny efa nambarany mpaminandray araka ny boky nataony Davida sy ny Salamoany dao evantsika indray ny teny nambarany bokyny Davida fa mazava-be fa ina moa nateraka vehivavy virgine avy any amin'ny lanitra lanitra avy any ambony tany dia milaza amin'izay ny bokin'ny Salamo fa misy Andriamanitra anankiroa be zao oay
misy andriamanitra anankiroa be zao ary hipetraka eo ambony seza fiandrianana le andriamanitra zany. De izy andreo le andriamanitra anaporofindray zany eto hoe tena andriamanitra Yehosoa, tena andriamanitra izy fa raha tsy misy Yehosoa de tsy marina soratra masina. Ary raha vao tsy andriamanitra ivavahany Yehosoa de diso hatrany amin'ny Sefer Torah Jios, diso daholo ny hatrany amin'ny Sefer Torah. Tsisy marina ny soratra masina io raha vao tsy andriamanitra Yehosoa. Raha vao tsy anankiroa ny andriamanitra de diso ny soratra masina. Nanomboka tany amin'ny soratra masina ampianarin'io iayavah io a sy nentin'ny Mose diso daholo raha vao tsy andriamanitra Yehosoa. Atsika rejery zay teny zay ao bokin'ny Salamo 45 hoe manizigizina be ny ambasador Jonas hoe raha vao tsy andriamanitra Yehosoa de diso ny soratra masina. Ny soratra masina mihitsy ny diso. Salamo 45 6-7 akitsakely ty Salamo 45 de mamaky nareo ny hatrany hoe fa inona zany teny zany hoe manizigizina ny ambasador Jonas fa raha vao tsy andriamanitra Yehosoa de diso ny soratra masina. Satria ny antony ato amin'ity teny ity de fa milaza sato fa roa no andriamanitra ivavahana. Ka raha vao tsy anankiroa ny andriamanitra ivavahana de fa tsy mety io zany diso ny planina anao, diso ny lalakale anao. Zany no porofo fa tena andriamanitra iny Yehosoa iny. Salamo 45 filifiny teny teo 6-7 voilà. Da hoatsika jery Salamo 45 de 6-7 miara-mijery tao tsika ary. Ny seza fiandriananao andriamanitra eto zany de misy andriamanitra mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana mazava ho azy. Ary ilay mipetraka eo ambony de teo hoe andriamanitra ny seza fiandriananao andriamanitra dia mandrakizay tory te-pamarihana ny te-panjakanao. Zany hoe manana teny izy ary famarihana ny ampelantanany iny zany. 17 tianao ny famarihana, fahalanao ny heloko. Koa andriamanitra dia andriamanitra ao efa nosy dilo fifalinanao mihoatra noho ny namanao. Zany hoe ty andriamanitra mipetraka ambony seza ty zany de mbola manana andriamanitra ny dikan'izay. Loka ataontsika sarina izy hitanareo tsara mihitsy ny hoe ay ve tena zany ny dikan'izany teny zany de ambasador Jonas de zay mihitsy ny izy. Apetrakatsika tsara zany de samy jery satsika rehetrarehetra any. Izy zany le voalaza hoe andriamanitra mipetraka ambony seza zany le teny hoe seza fiandriananao andriamanitra de mandrakizay tory. Izany izy ty. Izany izy ty de misy anakaiky mipetraka eo zany io zany anankiray. De ozy le olona hoe ny seza ty zany misy olona kely eto misangana eto de izy zany mba midiradiry. Izy zany le mpiteny. Le mpiteny eo amin'ny salamo le mpanambarany hafatra andriamanitra moa zany. Ny seza fiandriananao andriamanitra de mandrakizay tory alefany amin'io. De ozy ndray izy hoe koa andriamanitra zay andriamanitra anao. Misy andriamanitra ray andraisany ty mipetraka ty io le hoe anankiroa ny andriamanitra sonora mieritreritra efatra ty ato indray zany misy andriamanitra anakaiky koa zany mipetraka ato indray olo eo ambony io indray zany zay le voalazany hoe koa andriamanitra zay andriamanitra anao eto indray misy anakaika tena anankiray indray zany io le hoe koa andriamanitra zay andriamanitra ao ty le salamo 45 6-7 io zany hoe koa andriamanitra zay andriamanitra anao de sy mahasamihafa zany voalaza teo. Mazava zany feto zany de ao anatin'ny bokin'ny salamo de efa misy sady ny existence-ny Dieu zay. Tsy zany namorona fanimpaminany sy ny salamo namoka an'izany teny zany efa mazava fa tsy maintsy misy andriamanitra anankiroa. Aiza le andriamanitra faharoa fa tsy maintsy fantatra io. Efa etsika moa zany fa ile Yehosoa mazava be fa leo porofona araka ny soratra masina hojerevantsika raha ny fanteteran'io teny io ndray araka ny tenin'izy moa araka ny tenin'ny Yehosoa Yehosoa mihitsy nyvele mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana satria hoe ny seza fiandriananao andriamanitra mipetraka eo ambony seza fiandrianana ve Yehosoa lay mpaminany satria sampaminany aloha fa mpiteny io de ahoana ny tenen'ny mpaminany zany Yehosoa tena mitaingina teo ambony seza fiandrianana efa izy de vakitsika Matthieu 19:28 vakitsika voninahitra Yehosoa Matthieu 19:28 oui Matthieu 19:28 ny teny ve le zanak'andriamanitra fa tena izy mihitsy ny mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana aleo ndray valitsika ny teny Yehosoa le mpaminany lehibe Matthieu 19
28. Matthieu 19, 28. Fa hoy Yehosoa taminy, ty zany le Yehosoa le mpaminany lehibe sady Andriamanitra zany. Lazaiko aminareo tokoa fa rehefa mby amin'ny fanavaozana ka hipetraka amin'ny seza fiandrianan'ny voninahiny ny zanak'olona, zay. Io zany izy fa mipetraka amin'ny sezan'ny voninahiny seza fiandrianana ny dikan'izany. Indray hoe ianareo koa zay nanaraka dia hipetraka amin'ny seza fiandrianana 12 ka hitsaran'ny firenena Israely. Ny Yehosoa moa zany dia hoe sezan'ny fiandrianan'ny voninahiny. Tena seza fiandrianany mihitsy ny azany arena feno voninahiny io. Zany hoe io zany le hoe ny seza fiandriananao Andriamanitra io. Dia iratsika ilay fa Yehosoa le Andriamanitra le nitenenina hoe Andriamanitra izy sady mpaminany. Dia eto nefa ny Yehosoa miteny hoe za mipetraka eo amin'ny seza fiandrianako. Mazava be fa tsy niteniteny foana akory ny teny salamo, fa tena Yehosoa le niteneny, satria fanambarana avy any amin'ny boky salamo izy ary no amarin'ny Yehosoa izy hoe mipetraka eo amin'ny seza fiandrianako aho. Mazava be mihitsy zany. Mbola apitsika indray ty teny anankiray ty ao amin'ny salamo, mbola misy bokin'ny salamo vakitsika salamo 110:1. Salamo 110:1 ino ndraiky ity ary avaranantsika ny teniny androany salamo 110:1 manapirofo amintsika hoe tena tsy azo idivirana ny famarinana ny teny, fa na ianao miditra makany amin'ilay famarinana ianao tsitsitra dia ino zany sitrapona manokana dia tsy sitra am'izay. Salamo nataony Davida, dinay salamo saika Davida moa andro salamo be deaibe fa misy hafa koa fa samy zareo efa samy mpaminany ny tena matetika mandoratra ao. Salamo nataony Davida, zao lazay ny afa amin'ny tompoko, le tompo ty zany Yehosoa io, mipetray eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao fitera tongotra ao. Zany hoe eo zany le dada Iava mipetraka eo dia eto amin'ny ankavanako aloha izy mipetra. Iza zany lay nipetraka teo ankavanan'Andriamanitra indray, tsy mbola nisy olona sany teny an'izany mihitsy eto ambony tany, na iza afa-tsy io Yehosoa zanak'Andriamanitra sady mpaminany lehibe io indray. Mbola ino no teny an'izay, zany hoe tena mipetraka araka ny tenin'Andriamanitra izy hoe eo ankavanan'Andriamanitra mihitsy Andriamanitra izy nidika an'izay, miara milahatra amin'Andriamanitra izy nidika an'izany hoe petra eo ankavanako anao. Araka ny tenin'Andriamanitra hoe ny seza fiandriananao Andriamanitra dia mandrakizay toria, sady Andriamanitra izy no manan'Andriamanitra ho amboniny. Zay le zanak'Andriamanitra hoe Yehosoa roa be zao ny Andriamanitra. Dore vaketsika indray zay teny zay araka ny boky voalaza amin'ny bokin'ny Matthieu 26:64. Matthieu 26:64 hoe petraio tanaka ankavanana zany. Matthieu 26:64 ho amarintsika daholo le teny rehetra zay mandiady am'izay matadidy tsara nareo hoe tsisy zara teny diso zany mihitsy nambara atao amin'ny soratra masina anankiray ary. Hoy Yehosoa taminy, voalazanao ary koa lazaiko aminareo hatramin'izao dia ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo amin'ny tanan'ankavanan'ny hery sy avy eo amin'ny rahony lanitra. Tena mipetraka eo ankavanan'ny hery, ka tsy hitsa moa le hery fa Andriamanitra raina toy hery, satria eo ny hery no miainga, eo ny fahefana ny miainga, dia mipetraka eo ankavanan'ny hery. Voapirofo mihitsy zany fa Yehosoa le ary amin'ny bokin'ny salamo 110:1 hoe mipetray eo an-tanako ankavana. Dia namalina Yehosoa mpaminany lehibe sady Andriamanitra hoe zangely le mipetraka eo tsy azo no lavina zany fa teny ny mpaminany zany ary teny le Andriamanitra marina zany, tsy azo no lavina ntsony. Zay na tonga antsika teny hoe andao jerevana hoe ina moa zany tena hevitra n'ity mpaminany ity, efa henonareo le izy, tsy azo lavina zany zay ho an'izay rehetra ny aina. Amarana antsika ny teny zany dia nitoko sy andininy farany araka amin'ny boky amin'ny Marka 14:62. Marka 14:62 jevantsika evaketsika ny tenin'Andriamanitra araka ny teny ato Marka 14:62 14:62 fanamafisana fotsiny zany famerenana hoe vavolombelona ny tenany be deaibe ny amin'izany resaka zany. Marka 14:62 dia zao ny voalaza, ary hoy izy ahoy Yehosoa, izaho no izy ary ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo ankavanan'ny hery sady avy eo amin'ny rahony lanitra. Fanamafisana an'lehibe hoe tena vavolombelona aloha ny arahanteny fa Yehosoa nanao an'izany fanambarana zany hoe mipetraka eo ankavanan'ny hery izy ary mbola ho avy eo amin'ny rahony lanitra. Dia efa mimany ianao zany fa le mpaminany lehibe sady Andriamanitra no miteny mbola ho avy eo hivirina eo
Zay ny anton'izao fampianaranao menanao satria ho avy izy ary mielo lalana anazy ziady a, mielo lalana ny ahoso azy ziady a. Miomany ianao fa tsy misy tanteraka ny teny le mpaminany lehibe sady Andriamanitra. Ho aiza ianao rehefa tonga izany teny zany? Mazava io teny io sady ho avy eo amin'ny rahaolon'anitra. Ka inona no ataony rehefa tonga ao? Hamely anao ratsy saina sy ratsy fanahy tsy mety mibebaka, tsy nentina anatona anazy. Ka ho an'izay mino any ahosoa rehetrarehetra, ho mpaminany lehibe dia tsy maintsy Andriamanitra izy ny dikan'izay, ary ny teny no eno satria tenin'Andriamanitra ny avoaka amin'ny vavany. Dia miomana anao rehefa tsy mety mibebaka, tsy mety manatona anazy. Fa izy no nataony Andriamanitra ho mpamonjy. Eo izy le olona tena ratsy eritreritra be hoe raha tsara saina Andriamanitra zany tokony tsy namono ny zanany. Andriamanitra aveo dia fitiavana ka mono ny zanany izy. Zany ange tena hevitra avy any amin'ny devoly zany. Tsy zaranao ve ianao voavonjy ny tena mariny amin'ny fitiavany nomena raha ny zanany mba hiamonjeny ianao? Zay nge ny tenin'le zanak'Andriamanitra mpamonjy hoe ary mpaminany hoe zao ny tiavan'Andriamanitra tan'izao tontolo zao, nomeny ny zanany mba hamonjena ny olona vonjena ho any amin'ny lanitra, mba tsisy ho verina ray azy. Zaranao iany izy famonjena ny menanao, ka ina moa tokony ina moa isalasalanao amin'izany? Azay moa no lesona antsika manaraka hoe tena marina ve fa ratsy saina zany Andriamanitra zany, ka namono ny zanany izy. Lesona antsika manaraka zany na teo tena atodon-demono zany, tsy maniry ny olona voavonjy zany sary zany. Aza manao an'izany fa tsy fanao zany. Zaranao aza ny vonjeny ianao, tsy mahafaly anao hoe mahita olona afaka amin'ny fahotana tsy mahay manao teny intsony. Zany ange ny tokony iriny e, maniry ny zavatra tsara fa aza maniry zavatra ratsy. Fa ny saina ohatran'izany ange tsy avavonjy anao e. Alazaiko anao ne zao ny valiny mangamona velany janona matao iny zanany iny. Marina ny tenao roatra ka matao iny dia tsy nitsangana intsony. Iny ange ka natsangana e. Dikan'izany tsy naninona raha maty izy ko nitsangana ihany ko. Ka rehefa nitsangana izy zany dia tsy olana ne. Vita ny famonjena ny zanany nitsangana. Ka tsy vao ve tsara be zany, nazo tombotsoa anankiroa. Vita ny famonjena na vonvonjy ny olona ary ny zanany no nitsangana fa tsy maty tao a. Ka tsy vao ve nafinaritra be zany sary zany. Tsy tokony nanao mihitsy zany saina zany fa tsy mety zany. Parantesy kely misy efa dia miraso tsiketra samy teny soa ny farana ny teny a voazava tsara anao fa tena Andriamanitra. Raha vao tsy Andriamanitra eo soa dia tsy marina soratra masina rehetrarehetra ny jiosy io, fa soa fa tena Andriamanitra izy a, marina ny teny a, ary esaonany Josoana tanteraka ny teny nambara rehetrarehetra fa izy mihitsy ny voalaza amin'izany teny rehetrarehetra zany a, ho azy anie ny voninahitra mandrakizay. Dia mirary soanao koa ho tonga soa ty amin'ny Josoa, anatin'ny Josoa amin'izay tsy hisalasala intsony fa hiazakazaka hitady any Josoa hanome voninahitra n'Andriamanitra, hamonjy ny fananao a, mba havonjeo le fanahy fa azariana intsony ho any amin'ny elo. Zay ny fiafaran'ny teny ka dia mirary soantsika tsy amin'ny teny Josoa ariva afaka atsika. Sola betsaka dada malay avanony amin'ny teny rehetra. Tena fitiavana ianao, tena soa loatra ny nataonao, tena namonjy ianao, namonjy ny olona ianao, voninahitra anao mandrakizay. Taioara ny teny sy ny fampianarana rehetrarehetra, hitondra soa an'izay rehetra amin'ny aino zany, hitondra fahasoavana amin'izay rehetra mandeha zany, koa dia mamaliva afaka mandrakariva an'ilay ny rahainao dia ny ambasa taonanao sy ady aza ny dada Maria. Zany teny rehetrarehetra zany dia amarino hatrany, aporofoy fa tena avy any amin'ny lanitra ny teny. Sao raha betsaka fa tena fitiavana ianao, tena anome fitiavana ianao, vonjeo ny olona tena takatra ny hatsaranao, ary aza fela mirorosaina intsony fa ataovy miazakazaka tena mitady ianao. Voninahitra anao dada Maria, voninahitra anao mandrakizay amin'ny anaranao Josoa naovana zany vavaka rehetra zany. Sotra betsaka Josoa. Halleluja. Amen. Dia miraha soatsiketra samy teny Josoa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana amin'ny manaraka indray velo matonga.